Faritra maro eto Antananarivo no anana olana amin'ny famatsiana rano ny zoma ho avy izao no ny asa fikojakojana ao Amandriseza voalohany. Manomboka amin'ny 7 maraina ny asa ao amin'ny titovo famokarana rano ity ary haritra ora 7 raha ny vinavina ny Jirama. Voakasiky ny fikorontanana ny famatsiana rano raha nambaran'ny orinasa Jirama ny any Ambojatovo, Faravohitra, Ambatonakanga, Antaninarenina, Ambatofinaky, Ambohidahy, Amparibe, Antaninandro, Behoririka, Andravoangy, Ambatomitsangana, Manjakaray, Anjanahary, Amboditsiry, Antsiadana, Fort-Voiron, Mahamasina, Ambolikandrina, Akatso, Ambohipo, Ampandrana, Ankadivato, Ambanidia. Tahaka izany ihany koa ny eny amin'ny La Haute-Ville, ny eny Mahazoarivo, Ankadievo, Alasora, Imery-Manjaka, Ankarobato, Tanjombato, Andoharanofotsy, Fort du Chêne, Ampandrianomby, Ampanitokana, Andraisorsy, Antsahameva. Firenena afrikanina maro no notetezin'ny delegaciona malagasy notariny ministry ny rambahiny raha faravavy tafika rasata tao anatin'ny andro vitsivitsy nanaovana fampielezan-kevitra sy noresena lahitra ho fampandaniana ny Richard Andriamandrato izay kandidany Madagasikara amin'ny fifidianana izay filohan'ny komision'ny vondrona afrikanina. Niaradia tamin'ny atrano moa ity ministra ny rarambahiny malagasy teo aloha ity raha ny tatitra nataon'ny ministera ny rarambahiny dia isan'ireo firenena notetezin'izy ireo i Congo Brazzaville, Centrafrique, Cameroun, Maurice, Tchad, Sierra Leone, Senegal ary Togo. Mandritra ny fitonana ny tampon'ireo filoham-panjakana sy gouvernemanta eo anivon'ny vondrona afrikanina ny farany herinandro izao no anatanterahana ny fifidianana andimby any Moussa Faki Mahamat. Arafitra ho paikady ireo fifanaraha-piaramiasa sy fanekem-pametsim-bola vita tany amin'ny COP16 tany Riyad ny 2 hatramin'ny 13 Desambra 2024 teo. Nanao tatitra ny fandraisana anjaran'ny Madagasikara tamin'ity fionana tampony momba ny fahangazana sy ny ahitany tany Riyad ity ny mpandray anjara maro tamin'izany avy amin'ny ministera isan-tsokajiny, ny mpiara-miominatoka, ny mpikarika, ny tetikasa sy ny firaisamonim-pirenena nandray anjara tamin'izany ny talata 12 Febroary 2024 teo. Nandritra ity fionana ity moa dia nandray anjara tamin'ireo adisisika sy fionana stratégique isan-karazany ihany koa i Madagasikara izay nahafahana nahita fifanarahan-piaramiasa sy fanekena fametsim-bola ary paikady vaovao. Arafitra ho paikady sy asa mivaingana hahafahana manamafy ny ady amin'ny fahangazana sy ny fahasimban-tany sy ahitany ireo rehetra ireo. Tsy tomponantoka amin'ireny trangana fanaovana lavantin'ny fiara mangataka sara ny fisoratana anarana eny amin'ny tambazora serasera ireny ny fahajeranana araky ny fahampahafantarana nataon'ny foiben'ny fahajeranana. Tsy misy sara-pisoratana anarana ny lavanty karakarain'ny fahajeranana. Miantso ny rehetra trany moa ny fahajeranana ho mailo sy ampandrea ny mahakasika izay tranga mampiaya rehetra. Tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ireo teknisianina avy amin'ny Confédération africaine ny baolina kitra hanao fitsiriana ny kianja Barea Mahamasina. Hanao tombana mandritra ny andro vitsivitsy ireo toromarika izay nomen'ny Confédération momba ny fanatsarana ity foto-drafitrasa ity mba hanaraka ny fenitra ireto iraka manokana ireto. Isan'izany ny momba ny bozaka eo amin'ny kianja filalaovana, ny fanatsarana ny fomba fivoahan'ny olona raha sendra misy loza eny amin'ny gradin, momba ny toerana natokana ho an'ireo olona manakaja, ny trano fisolona, ny toerana ho an'ny mpanao gazety. Aharitra hatramin'ny zoma ny diany ireto teknisianina ireto eto Madagasikara raha ny loharanom-baovao.